Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Anio Sabata fa 5 volana Febroary 2024. Ny tenin'Andriamanitra izay hoentina amintsika androany dia ao amin'ny Matio 5:1-7. Vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Nanasitrana boka iray Jesosy. Rehefa nidina avy any an-tendrombohitra izy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy. Ary indro nisy boka iray nanantona ny akohaka teo anatrehany sady niteny hoe: "Tompoko, raha mety ianao dia afaka manadio ahy." Ary Jesosy nanatsotra ny tanany dia nikasika azy sady niteny taminy hoe: "Mety aho, madiova ianao." Dia nadio tamin'ny abokany niaraka tamin'izay izy. Ary hoy Jesosy taminy: "Tandremo, mba tsy hilaza na amin'iza ianao, fa mandehana miseho amin'ny mpisorona ka mitondrany fanatitra izay nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo." Noho ny tonga tao Kapernaoma Jesosy dia nisy kapiteny iray nakao aminy ka nitaraina taminy hoe: "Tompoko, ny mpanompo lahako dia mandry ao an-trano, malemy izy ka mijaly loatra." Dia hoy Jesosy taminy: "Ho avy aho hanasitrana azy." Hoy anefa ilay kapiteny: "Tompoko, tsy mendrika hidirana ao ambanin'ny tafotranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana amin'ny mpanompo lahiko." Fa izao koa dia mba lehilahy manana lehibe ihany ary manana miaramila izay feheziko. Ary raha hoy aho amin'ny iray: "Mandehana," dia mandeha izy, ary amin'ny iray koa: "Avy," dia avy izy, ary amin'ny mpanompoko: "Ataovy izao," dia manatanteraka izy. Ary noho nare izany Jesosy dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe: "Lazaiko aminareo marina tokoa fa mbola tsy nahita finoana lehibe toy izany teo amin'ny Israely aho. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any antsinanana sy ny any andrefana no tonga ka hipetraka hiara-isakafo amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakôba any amin'ny fanjakany lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana kosa dia ariana any amin'ny maizina any ivelany, any no hisy fitomaniana sy fikotrohan'ify." Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe: "Mandehana, tongava aminao araka ny inoanao." Tamin'izay ora izay no nahasitrana ilay mpanompony. Ary Jesosy no niditra tao an-tranon'i Petera dia nahita ny rafozam-bavin'i Petera nandry tao voan'ny tazo. Nokasihany ny tanan'ilay narary ka niala taminy ny tazo. Dia nitsangana ravehivavy ka nanompo azy. Ary noho ny hariva ny andro dia noentin'ny olona tany aminy ny demoniaka maro, ary ny teniny ihany no nandroana ny fanahy ratsy. Koa izay rehetra narary dia nosotraniny avokoa, mba hatanteraka izay nampilazaina any Isaia mpaminany hoe: "Izy naka ny rofontsika sy nitondra ny aretintsika." Amen.